Miarabantsika rehetra manonona ny fahasoavan'ny tompo Jesosy aminao, amintsika rehetra mpanaraka ny pejy fiatanan'ny tompo daholy. Jaona toko fahavalo andininy fa enina amby telopolo izao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe farany zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo. Tena malaza zavatra presisy mifanitsy amin'ny antom-piainantsika malagasy mihitsy io andininy soratra masina io. Averiko tsara hoe milaza fahamarinana mipetraka tsara amin'ny fitoerany mihitsy par rapport amin'ny fiainantsika malagasy sy mahakasika ny fiandrianam-pirenena io Jaona toko fahavalo andininy fa enina amby telopolo no vakintsika teo io hoe raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo. Maninona no miteny an'izany? Sika zao dia ao anatin'ny contexte hoe mankalaza ny nahazahoana ny fahaleovantena. Zay ilay niteneniko teo hoe mahakasika ny fiandrianam-pirenena, fetin'ny fahaleovantena. Dia misy fanontaniana mipetraka mila valiny izay vanina ho any am-pona ho any, any am-pon'ny tsiraray ihany, hoe tena mahaleo tena tokoa ve malagasy? Dia raha petraka amin'ny fanontaniana hoe inona marina moa zany le fahaleovantena? Le fahaleovantena ve dia ilay matso miaraka amin'ny miaramila sinoa sa miaraka amin'ny miaramila frantsay sa miaramila malagasy tsotra be fotsiny ihany? Sa tafika manazo avion vaovao sa hoe misy laka tsara tarehibe foronina dia asiana zavatra mamirapiratra sy manjelanjelatra be, izay ve le fahaleovantena? Hoe avec jet d'eau miaraka amin'ny jiro manjelanjelatra be dia séduite ao daholo ny olona, tena hoe afa-po mihitsy ny olona, finaritra mijery an'izany jiro sy rano firidridrika izany, ary misy mihitsy hoe tena hoe miala avy any Fianarantsoa juste hijery an'izay zavatra mamirapiratra izay fotsiny. Zay ve le fahaleovantena? Sa mbola misy ankoatran'izay izay tsy ho ary ho voatanisa eto? Za zany androany dia manafatra antsika fa raha vao tsy marina amin'ny firenena anankiray, amin'ny vahoaka malagasy, io hoe Jaona toko fahavalo andininy fa enina amby telopolo io hoe fa raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo, qui veut dire hoe raha Jesosy no manafaka dia tena manana fiandrianam-pirenena tokoa ny firenena anankiray, ary tena hoe mahaleo tena ny vahoaka malagasy amin'izay fotoana izay, affranchi libre amin'ny anton-javatra be da be isan-karazany sy endrim-pahafatesana amin'ny lokony sy masika ary isan-tsokajiny avy. Averiko indray fa raha marina amin'ny firenena anankiray, marina amin'ny vahoaka malagasy io hoe Jaona toko fahavalo andininy fa enina amby telopolo io, raha mandray an Jesosy Kristy ny vahoaka malagasy, ny firenena malagasy, ny mpitondra malagasy, y compris ny citoyen malagasy, satria tsy tiany olona le hoe malagasy. Raha tena marina amintsika io hoe fa raha ny zanaka no afaka dia tena affranchi tokoa, ho affranchi mihitsy ny vahoaka malagasy. Misy délivrance afaka manapaka fanafahana, marina amin'ny fitoerany sy amin'ny fahitsiany. Zay no tonga an'ny teny teo hoe tena mifanitsy tsara amin'ny contexte iainan'ny vahoaka malagasy mihitsy ity Jaona toko fahavalo andininy fa enina amby telopolo ity, ary marina foana amin'ny baiboly. Fa raha vao tsy marina, raha vao mandahan Jesosy Kristy tsy mandray ny filazantsara ny malagasy, tsy mety ny bebaka ary manamafo, dia tsy misy fiandrianam-pirenena izany eto, tsy misy fahaleovantena izany eto. Ninona fihetsiketsehana ataontsika, ninona fananganan-tsaina ho atsangatsika, ninona karazana rano firidridritika sy karazana hazavana ataontsika mamirapiratra hoentitsika manambara fa hoe mahaleo tena itsika, karazana défilé sy ny sisa rehetra hatramin'ny karazana vary izay amahanana na atao fanomezana na tsy fantatro promotion be da be isan-karazany. Raha vao tsy manaiky mihitsy itsika andray an Jesosy Kristy sy bebaka, ary marina amintsika io Jaona toko fahavalo andininy fa enina amby telopolo io dia tsy misy fahaleovantena izany fa andevy eto foana ny malagasy, andevy eto foana ny malagasy. Tadidio zay teniko zay fa andevy eto foana ny malagasy, ary ny zavatra pira dia ho faty amin'izay fahotany sy amin'ny mahandevo azy zay ny malagasy.
fa za ny juste partage fotsiny par rapport amin'ny pensée biblique par rapport amin'ny hafatra izay hipetraka Andriamanitra atao-poko sy ireo mpiara-manompo mpitory ny tenin'Andriamanitra raha lasa anapavy dia mandeha amin'nitsiny avy izay manao partage mba ho voarahin'ny olona arak'izay hoe farany zanaka no afaka dia hanana fahaleovantena marina malagasy. Zay le afatra zay, tain'ny tompo daholo, raso.